Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hivavaka atsika. Jesosy malalana io, Tompo tsara indrindra ianao, izay tomponay malalanay. Manandratra anao indray izay Jesosy amin'ity maraina ity, ary mbola nandratra anao foana raha mbola velon'aina. Misandrata ianao Jesosy io, misandrata ianao mpanjaka ny mpanjaka. Mangataka Jesosy eo ny fanainao masina, anendry ny lelako eto, anambara izay tianao ambara aminay, sy izay tianao ampafantarina anay ny amin'ny teninao Tompo. Mitenena, mananara anay, manamboara anay, fa vonona izay iainao anao Tompo. Mitenena amin'ny vahoakanao Jesosy malalo. Apetreo ny nofoko angina dia angina, fa ianao no isandratra, misaotra Jesosy io. Amen. Amen. Ny tenin'Andriamanitra omeny Tompo atsika dia ato amin'ny Petera faharoa, Petera faharoa toko fahavalo, Petera faharoa azafady toko fahatelo, Petera faharoa toko fahatelo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahasivy. Petera faharoa toko fahatelo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa ry malala izao zavatra iray loha izao no aoka tsy ho adinoinareo. Ny indray andro amin'ny Tompo dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona toy ny indray andro. Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay ataony sasany ho fahelany, fa mahari-po aminareo izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Amen. Eto zany Jesosy dia miteny zany hoe, Petera moa zany nanoratra an'ity boky ity, fa eto zany dia manambara zany hoe, sarany hoe fanoharana zany hoe ny indray andro amin'ny Tompo zany dia arivo taona. Alleluia. Eritreretintsika amin'izay hoe, mieritreritra antsika hoe ohatra zao raha isitsika ohatra hoe ho avy tampoka toy ny mpangalatra hoy Jesosy, dia izay le indray andro amin'ny Tompo. Fa le arivo taona zany dia le tsika miandry, iny le arivo taona. Arivo taona dia tsy fantatsika hoe oviana le izy. Fa le indray andro amin'ny Tompo dia le tampoka surprise, iny le afaingana toy ny mpangalatra izy. Iny le tampoka, iny le indray andro atongavany indray mpimaso. Amen. Dia hoentiko hanazavana an'izay koa satria nazava fanahy masina ao amin'ny Exodus vakitsika. Exodus zany toko faha 4:12. Alleluia. Exodus toko faha 4:12 andiny faha 13:10 hatramin'ny faha 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova izay ataony ho anareo anio. Fa ny Ezipsianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandraka izay. Jehova hiady ho anareo, fa ianareo kosa angina. Halleluja. Amen. Inona zany tiany Tompo ambara eto mifandray amin'ny tenin'Andriamanitra teo? Hoy izy, Mosesy niteny tamin'ny olona hoe aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'ny Tompo, zany famonjen'i Jehova. Satria izy ireo nanoloana teo tratra teo anelanelana zany izy ireo, nanoloana ny ranomasina dia avy aoriana koa Farao sy ny miaramilany. Dia eo zany tsy hitan'ny zanak'Israely hoe ahoana ny atao. Dia nimenimeny izy ireo, faty aty izahay tahaka an'izay tany Ezipta ihany. Dia ny Tompo Mosesy anefa niteny hoe nareo izy angina fa Jehova izy hiady ho anareo. Jesosy ny miady, niadin'izy ireo. Dia eto zany raha jerentsika tsara ny tantaran'ny zanak'Israely, dia nijaly aman-taona tany Ezipta. Nijaly izy ireo nampijaliany Ezipsianina, i Pharaon.
natao asa anterivoziny amantaona. Haleluya. Io zany le amantaona izy ireo ny asa, iny le arivo-taona amin'ny Tompo. Iny le arivo-taona amin'ny Tompo. Ny indray andro amin'ny Tompo de le indray andro eto le fanafahana. Haleluya. Hitatsika eto fa manoloana ranomasina izy ireo, de hitatsika fa nanao fagagana Andriamanitra nanokatra ny ranomasina mena, dia ny faraony miaramilany faraony no maty tao anatin'ny rano. Iny le indray andro amin'ny Tompo. Haleluya. Le arivo-taona zany le anao matsiary mijaly, le ao anatiny anao sahirana, eo anatiny anao mikofokofoka, fa le indray andro iny indray mandeha monja. Haleluya. Iny ny amin'ny Tompo indray mandeha tonga de afaka. Indray mandeha nanafany ny zanak'Israely afaka tanteraka. Amen. Efa mantaonana izy ireo. Izay ny amin'Andriamanitra. Ary Pharaon ihany koa nanao zay tiany atao. Ny Pharaon ny miaramilany nandritra ny mantaona fa un jour n'izy ireo, ny indray andro ny Tompo tamizy ireo ihany koa de fahafatesana. Amen. Mila fatatsika zavatra zay. Fahafatesana indray andro niatra tamin'ny Pharaon sy ny miaramilany. Haleluya. Amintsika zany izay ihany koa fampaherezana atsika androany dia ny arivo-taona atsika miaratra marary, miaratra mitady Jesosy, miaratra atsika mangirifiry ao anatin'ny fahoriana fijaliana, miareta tompoko, miareta. Fa ny un jour, ny indray andro amin'ny Tompo de tsy apoizitsika. Fanafana tanteraka. Raha eo anatin'ny geja ianao, ny indray andro ny Tompo aminao, ho afaka ianao. Raha eo anatin'ny fijaliana, ny indray andro aminao, ny Tompo anome zay rehetra ilainao. Raha eo anatin'ny tsy fisina ianao. Haleluya. Ny jaly ianao tsy nanana asa, ny indray andro amin'ny Tompo aminao de isy asa indray mandeha tsy apoizinao. Amen. Izay le indray andro amin'ny Tompo. Raha ianao kosa milalao fahotana, amantaona sain'ny Tompo mibebaka, mijery any Jesosy, mampibebaka Jesosy tsy miraharaha ianao, ny indray andro aminao de ho fahafatesana tsy ho apoizinao loza. Amen. Ho atsika kristiana kosa, mety amantaona fijaliana mianatra marary tsika, fa ny anjoritsika, ny indray mandeha atsika de fifaliana lehibe raha miala amin'ity tany ity isika. Amen. Raha ohatra kosa moa ny tany ity tsika, mety hoe mbola velona tsika, mety misy zavatra ilaitsika amin'ny Tompo nangatahantsika hatramin'izay, ny sahirana tsika, fa ny indray mandeha amin'izay de tsy ho apozinao ny amalian'ny Tompo anao. Iny le indray andro amin'ny Jesosy. Hitatsika ihany koa ny tantaran'ny Noa, izay nampibebaka ny olona Andriamanitra fa handringana, de nampanao sambo fiara izy, fa ny olona tsy ny raharaha. De le olona tsy ny raharaha nandritra ny amantaonany, ny indray andro tamin'izy ireo de le fandringanana. Amen. Ny indray andro tamin'ny Lota kosa zay niatra na miainandro nanao sambo fiara, ny indray andro taminy de niavitra izy tamin'ny fandringanana sy ny ankohonana. Amen. Izay zany le arivo-taona sy indray andro amin'ny Tompo. Amen. Tahaka an'izay ihany koa tao Sodoma sy Gomora. Ny indray andro tamin'ny Sodoma sy Gomora de afo nandevina, fa i Lota ny anakavy no navotan'ny Tompo ihany koa. Iny koa no indray andro tamin'ny Lota. Nanafahan'ny Tompo azy indray mandeha fotsiny tao. Rehefa ny Tompo zany miasa, io tsy apoizitsika indray mandeha, na famonjena io, na fahafatesana io. Iny lay un jour amin'ny Tompontsika. Iny lay indray andro amin'ny Jesositsika. Haleluya. Tahaka an'izay ihany koa ry havana ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Amen. Amantaona antsika hatramin'ny fahakelitsika efa naheno ho avy Jesosy. Haleluya. Fa ny indray andro amin'io tsy ho apoizitsika. Io le fiaviany le indray andro. Ny indray andro amin'io ny ray amintsika hiakatra, ny ray ho tavela. Ny indray andro amin'izay efa niomana amantaonany no hiakatra. Fa ny indray andro amin'izay tsy niomana kosa dia fahafatesana, fijaliana. Amen. Matio 7:20 manambara an'izany. Ka aoka tsika zany tsy hanao kilalao ny taona miodina de tsika hoe zay tiantsika atao. Fa ireny
dia eo foana Andriamanitra mijery ny andro fotsiny izy ny fotoana, satria aza ny fotoana ny programa rehetra. Tonga ny fotoana horatsam-poizina, iny ilay indray andro miatra amin'ny olombelona. Davida sy Saoly, ny indray andro tamin'ny Saoly dia fahafatesana, maty tanady izy. Nanenjika ny Davida aman-taonany aman-taonany. Ny indray andro tamin'ny Davida kosa dia voninahitra, lasa mpanjaka izy. Amen. Izay zany lay andro eo amin'ny Tompo eo. Aza mijery loatra hoe elabe dia izay tiako atao, fa oratsy ampoizinao tsy fantatrao no anaovan'ny Tompo zavatra eo amin'ny fiainanao. Amen. Ka hitantsika fa lasa mpanjaka Davida, i Saoly lasa ny afara amin'ny fahafatesana. Zay le indray andro amin'ny Tompo ry havana. Aman-taonany nijaly Davida nenjen'ny Saoly, fa rehefa avy eo kosa nefa nahatra Davida dia fifaliana no azony, avy eo lasa mpanjaka izy. Fa nen'ny Saoly kosa aman-taona izy mirehareha, nanany laza, nanamiaramila, nanenjika ny Davida, tsisy fijaliana, fa indray mandeha kosa dia fahafatesana. Alleluia. Ka izay zany le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera faharoa izay nirevelen'ny fanahy masina amiko, koa dia mahereza daholo Tompo koa tahin' Jesosy daholo. Amen.